Eny ary falmeravantsika rehetra aminaran'i Jesosy amin'ity androany ity. Anao na fiadanan'ny Tompo indray aminao. Dia minao fahasalama daholo tsika rehetra. Androantsika mbola ifampisara indray arak'izay hitaritan'ny Tompo antsika. Rehefa tsy teto nandritra ny fotoana fohy tsy dia laloatra. Dia misaotra ny Tompo fa mbola manana fotoana foantsika. Izay ny zava-dehibe indrindra hoe ao anatin'ny zavatra maro isan-karazany izay mety lalovany tsiraray avy, ao anatin'ny zavatra maro isan-karazany izay mety mitranga sy mety mandalo dia mbola velan'ny Tompo tafahoana tahaka izao sika, zava-dehibe indrindra izany. Mbola vonona ve ianao andray avy amin'ny Tompo androany? Antanio kely ilay namanao aloha fa oatra tady atory ve nareo sa ahoana? Vonona ve ianao hoe amen? Za koa vonona. Satria tsy ianao rery ihany mandray fa za ihany koa mandray ao anatin'izany. Somary alatsaka kely ilay retour ato fa lasa misy redondance ilay feo. Eny ary fampisarintsika anio dia eny an-dalana eny ianao meko verset biblika, meko an-dalan-tsotra masina. Fa tsy hainga mivaky tena ako androany. Ny zavatra ifampizarako amin'ity androanio ity dia fanontaniana izay napetrak'olona tany Tomasina ilay izy dia avy eo ihany koa nisy nametraka ilay izy tamin'ity herinandro ity dia eniko tao anatiko tao hoe tsy voatery ireo olona roa ireo ihany no manana an'izay fanontaniana izay fa mety maro amintsika no manana an'ilay izy dia ifampizarana satria amiko manokana mieritreritra hoe misy fotoana an'Andriamanitra dia matombo fanesy le vanim-potoana petrahany fanontaniana roa mitovy dia misy zavatra ho zany iainan'ny vahoaka an'Andriamanitra izay ilan'ny olona valiteny dia izay no ifampizarantsika anio. Loha hevitrintsika androany dia resaka safidy, resaka soa, izay zany no ifampizarantsika anio. Dia ny safidy ao amin'ny tontolo fanompoana an'Andriamanitra misy anankiroa. Ny anankiray safidy izay fampiresantsika ao anatin'ny tapany voalohany dia mahakasika ny famonjena, ary ny safidy faharoa dia mahakasika ny fiainantsika amin'ny andavanandro. Io moa zany ny tena avezana be any anatin'ny olona any mihitsy ny safidy fiainana andavanandro iny dia ifampizarantsika izay ao anatin'ny nitra tsy dia lava loatra izany. Ny safidy voalohany izay ako teo dia mikasika ny famonjena ny olona anankiray na izy io na izy na za io na ireo tontolo manodidina io na ireo olona izay hitoriako ny filazantsara io na ireo olona izay manaraka io na iza mipetraka eto amin'ity zao tontolo zao ity dia mila fantatritsika hoe ohatrany ahoana ny fandehan'ity fiarahana amin'ny Kristy ity. Ny tenin'Andriamanitra dia manambara zavatra toy izao, niambarany soratra masina aloha. Hoy Jesosy hoe tsy misy mahay manatona aloha voalohany indrindra raha tsy mitomin'ny ray izay naniraka. Le sary zany ao anatin'ilay izy dia misy karazan'olona nefa teo amin'i Jesosy Kristy izay rehefa vakintsika amin'ny Baiboly dia feno olombelona nanatona azy. Raha tsy aka ohatra tsika afa-tsy ireo olona izay tsombo 5,000 lahy izay nona dia nanatona azy. Misy karazana olona izay marary dia nanatona azy. Misy karazana olona izay liana fotsiny amin'ny zavatra izay ambarany. Ozy izy ny tenin'Andriamanitra milaza hoe izy dia tsy tahaka ny fariseo sy ny mpanorandalàna izay olom-piangonana, izay olon'ny religion, fa izy rehefa mitory dia toy izay manana fahefana zany hoe tahaka manana autorité. Rehefa miresaka zany Jesosy dia misy présence. Rehefa miresaka Jesosy dia misy ny atao hoe charisme. Matoana olona izy. Vao miteny fotsiny izy dia voakasika ny olona. Dia zay présence an'ilay olona zay fotsiny dia efa matoana an'ilay olona. Misy karazana olona be dia be mihitsy nanatona an' Jesosy. Misy karazana olona eny hatramin'ndry Nikodemosy mpampianadalàna nanatona an' Jesosy.
fa reny olona rehetrarehetra reny tsy reny lay ambara ny soratra masina hoe tsy misy mahay manatona raha tsy tomina ray izay naniraka fa reny olona ireny ny antony nanatonany an' Jesosy izy no safidy hoe za natona an' Jesosy. Inona ny antony? Satria mahafinaritra izy, mahafinaritra ny fomba fiteniny, ny hafandray ny safidy andeha isika aizy Jesosy raby eo aiza ianao no mitoetra andeha anatona azy satria maninona izy manao mirakla ramofo, izy manao mirakla divay, izy manao mirakla amin'ny lafiny ohatran'izao, izy manasitrana amin'ny marary. Tamin'izany koa azo antoka fa tsy ampy ny felam-boly. Za rary misy an'ity ranamany ity manao mazimazia, mba mahita olona mitsangana, malemy mitsangana. Raha tamin'izany nisy kamera tena mpanao gazety, tsy mpanao gazety. Misy paparazzi mihitsy mitazana an' Jesosy tonga dia maka sary arindray izy, taondray ijery, taondray tady, inona indray nataony tao. Sady amin'izay reny Jesosy tena izy mahay spectacle izy, tsy hoe tena manasitrana izy dia izay tonga rehetrarehetra dia sitrana fa ovaovainy azy. Betika izy ndray mandeha zao nisy ina moa ny anaran'ity izy marenina fa zao ny nataony nalainy ny fanondriny tsy atsafiny sokiriny ohatr'izao ny sofin'le marenina sitrana amin'ny marenina. Ndray mandeha indray nisy jamba nandrora tamin'ny tany indray ngarainy nanaova ny feta le izy ary izy tia milalao rora ozy ndray izy tia milalao rora kosikosehany tele izy tonga dia nahetra ny raha andany makany amin'ny farisilo lasa le jamba sasany ny tarehany le fiotakiny lasa naheratra izy rehefa avy eo dia manatona an' Jesosy ny olona noho ny amin'izany anton'izany. Ary zao nambaran'i Jesosy amin'ny Jona 4 fantatro fa nareo tsy manatona noho ny amin'ny famantarany fa satria ny namofo nareo ka voky. Aza mitady ozy izy hanina mety ho levina fa mitedava hanina maharitra mandrakizay dia izay omeny ny zanak'olona nareo. Fa zao ny fandehalizy nefa raha lasena bavy reo olona ny safidy ny anatona an' Jesosy rehetra reo dia besoin personnel tany anatin'ny tany, curiosité, faniriana ahita zavatra tsy fahita, te ho sitrana, te ho afaka, te ho izao, te ho ohatran'izao, dia mieritreritra le olona fa tena nanatona an' Jesosy marina, tena nahita an' Jesosy marina, tena nanao an'izao marina. Ozy Matthieu 7 rehefa ilaza ny ray andro any, ozy Jesosy hoe tsy fantatro akory nareo avaizana vaiza, dia reo olona reo dia hiteny zay ngy le niaraka taminao misy amin'ireo olona reo ngy ilaza hoe za nge Jesosy le nanaovanao miracle, zange le nampahiratonao, zange le marenina, zange le démoniaka, zange le ohatrazao, zange le ohatrazao. Ozy izy ny tompo milaza hoe tsy fantatro akory nareo hatrizay. Satria maninona reo olona reo manatona an'Andriamanitra, mitady an'Andriamanitra, ny filanina nosika azy, ny filanina ampisafidy azy hitady an'Andriamanitra. Dia izay zavatra ray tsy zay no mitondra famonjena. Zay olona tonga teo anatrehan' Jesosy nge tsisy nampibebahany. Za iza misy azany ao anatin'ny Baiboly mibebalo. Raha tsy mibebaka ianao za tsy hanasitrana anao fa zay tonga sitrana daholo. Izy mino fotsiny tendana. Misy boka fola, bokinareo zay mba te ho sitrana tompo raha mety ianao dia madio anay ndana mody resah fotsiny amin'ny tondra fanatitra any ampisorona be fa sitranareo dia lasa zareo dia sitrana. Tsisy opération spirituelle, tsy nitoriana filazantsara, tsy nampibebahana, tsy natao batisa, tsinotsinona fa lasa fotsiny. Ny teboka voalohany tiako hifampizarana aminao amin'ity androndroany ity dia zao. Ny olona rehetra afaka manana safidy, manapa-kevitra hitadin'ny tompo. Fa raha ohatra ka besoin matériel, faniriana raha matériel no manosika olona anankiray hitady an'Andriamanitra. Faniriana amaolana, faniriana tsy fantatro, maditra ny zanako dia mba tiako hoendry, tsy mety fiainako raha tsisy an'Andriamanitra, ny asako tiako andeha, ohatran'izao, sy sisa rehetrarehetra. Tsy zany ny azo atao antoka ilazana fa nandray famonjena marina, fa velona atao anatiko marina Kristy, fa manana antoka any amin'ny famonjena an' Jesosy. Tsy azo anteherana zany. Sary safiditsika amin'ny maha-olombelona ara-nofo izany satria ny nofontsika no mibaiko azy. Fa ozy izy le fanambarana zay resako taminao teo hoe tsy misy mahay manatona raha tsy taon'ny ray izay naniraka. Ozy izy Jesosy ihany koa nilaza hoe mikasika amin'ny fariseo, tsy tadidiko any amin'ny Jona 10 angamba nisy ny resaka an'izany hoe nareo ozy izy tsy afaka mihitsy anaraka
satria nareo tsy mba ondriko tsy afaka niaino ny feoko anareo satria nareo tsy mba ondriko fa niondriko miaino ny feoko izy manaraka ary za mamiazy fiainana mandrakizay ary tsy misy marombaka izay pelatanako satria tsy avelako very mandrakizay izy amen miteboka voalohany raha lasenabavy ao anatin'le izy dia zao ny famonjena dia asan'Andriamanitra ao anatin'ny fon'ny olona fetson'Andriamanitra ny olona anankiray makanisa ty amiko ianao amin'ny alalan'ny fitiavana tsy hoe makanisa ty amiko izany vahaolana ho anao rehetrarehetra tsy hoe makatesa ty amiko ianao mila vadio fa ato aminay feno ato tena na ohatriny ahoana misy ato daholo afanjakany lanitra ato amintsika daholo zany tsy hoe ianao tsy manana asa io tongava ty fa zany tompon'ny asa zange namme asa ny adamy aty amiko daholo na ohatriny ahoana kapasite anao tsy zay le izy fa Andriamanitra miantso atsika dia ny fitiavany nomeny atsika la fitiavany anadio atsika la fitiavany amonjy atsika fa atao inona mahazo ny zavatra rehetra atao inona mahazo zay mahafinaritra rehetra atao inona manana fiainana mahafinaritra be zato taona fa rehefa tapitra fiainana mahafinaritra be zato taona hiatrika fitsarana hiatrika fanameloana hiatrika zavatra sarotra hiatrika le fiainana mandrakizay any amin'ny fahaverezana amin'izay atao inona zany ny fitiavan'Andriamanitra anao dia tokany tsy tiano very ianao fa anana fiainana mandrakizay zay ny voalohany indrindra rehefa tsapanao zay dia misy asan'Andriamanitra ao am-ponao mahatonga anao ho zanak'Andriamanitra dia eo amin'izay izy manambara le Jaona toko voalohany 2:12 hoe zay rehetra nandray azy tsy azo ataony mandray azy tsy azo ataony maheno fotsiny hoe raisa izy dia andray azy fa misy asan'Andriamanitra mihitsy any am-pon'ilay olona aloha izay manambara arak'ilay teny teo tsy misy mahay manatona fa ny olona rehetra nge miaino azy daholo hoe 2:70 ny sany mpianany dia teny izy zany mofo izay nidina avy any an-danitra ny razanareo ninana mofo izay mano fa maty any izy rehefa aveo fa zao zay mihinana ny nofoko tsy ho faty mandrakizay zay misotro ny rako tsy angetaeta mandrakizay ozy mpianany misa empololahy atao ahoana ny fiaino an'izany iza maheno an'izany sarotro zany teny zany lasa ry zareo fa ny romby fololahy izay nisy asan'Andriamanitra tao anatin'ny fony izy ireo tena sarotra ary ny aino azy teo izy nyresaka tamin'ny romby fololahy nareo koa va mba andao ozy Petera dia ho aiza moa zahay ianao ny manana ny teny fiainana ahoana nahalalan'i Petera fa manana ny teny fiainana izy asan'Andriamanitra tao am-pony ahoana nahafantaran'i Petera ahoana nahatonga an'i Petera ho liana ny amin'ny teny fiainana fa manino Petera tsy tahaka an'ireo hafa izay liana tamin'ny zavatra hafa fa manino Petera tsy liana hoe tena satria tamin'ny voalohany indrindra zay mbola niantsony Jesosy andrareo nasain'i Jesosy natsipy ny arato atry ny alina izany taditrondro tsy isy hatramin'izao fa zao ozy Jesosy atsipahazo noho ny amin'ny teninao dia atsipika natsipy le izy nisy trondro vaventy sadidiko sony hoe 4:70 7:70 ngambo tsisy dika amin'ny manokana zany isy zany fa zay fotsiny le izy dia voaka avany dia azo le izy fa tsy nitoytsony le miracle ary ny tompo nahalala tao am-pony Petera fa tsy noho ny amin'ny miracle ny anarahan'i Petera azy fa misy asany ray ozy izy ny tenin'Andriamanitra laza mikasika amin'ny Petera Barjona tsy nofo amandranina neo anao fa zanak'Andriamanitra aho Jesosy fa ny fananina raiko zay any an-danitra teboka voalohany raha lasinabavy rehefa miseho aminao zanak'Andriamanitra rehefa revele aminao Jesosy Kristy dia azonao raisina amin'izay famonjena dia misy asany emponao dia miova ny fiainanao manomboka eo tsy tony lasa intsony miova ny ivo fiainanao miova mahalinanao miova ny tianao miova ny antom-pisinao ny antom-pahavelomanao eto ambonin'ny tany miova fa be dia be ny olona mivavaka avy miona amin'i Jesosy avy miresaka amin'i Jesosy ny eo ihany ny eo ny filana tato aloha ihany no filana ato aoriana ny faniriana ato aloha ihany ny faniriana ato aoriana ny antom-pahavelomana tato aloha ihany ny antom-pahavelomana ato aoriana fa palasa mivavaka fotsiny ihany ao anatin'izao faranako ny teboka voalohany mila azonao antoka tsara hoe efa tafahoana tamin'io zanak'Andriamanitra io ve ianao ary efa niasa tao am-ponao ve izy fa famonjena dia Andriamanitra mametraka izany ao am-pontsika dia rehefa omeny an'io tsika dia mandray tsy maintsy midika le hoe tsy maintsy herinao mihitsy ny hoe tsy herinao le izy fa misy zavatra misitona anao
Enao hoe tsy herinao tsy zangy ny teanao an'izao hoe tsy zany teanao an'ilay izy fa eny koa le fitiavana misarika, le fitiavana mambabo, le fitiavana mitondraako hoe ho aminy sy anatona azy. Dia zay ilay safidy voalohany, Andriamanitra ny miasany anatintsika dia isika manaraka an'izay sitrapony fotsiny rehefa avy eo. Ny faharoa dia izao, amaly amin'izay ilay fanontaniana zany hoe manahoana ny sitrapon'Andriamanitra eo anatrihan'ny zavatra izay tokony hisafidianantsika. Ohatra zany zao anatin'ilay izy tsika moa zany sendra safidy foana isaky ny mihetsika ao anatin'ny fiainantsika ao. Vita ny fianarako, afaka baka aho, hiditra hianatra ako any amin'ny anjery manontolo, andeha ho aiza ho any Akatso sa ho Vodivorona sa ho any Fianaratsoa sa ho any Diego any moa zany misy filièranay dia zay mba fantatro fenao mahalala zay enao any. Sa anao médecine, sa anao agro, sa anao inona dia lasa ny olona manontany an Jesosy hoe manahoana ry Tompo, iza ny tianao, iza metimety aminao koa, inona ny planinao, ahoana ny tianao atateraka an'izao sy atateraka an'izao. Dia zay rehetra mety ho endrika safidy ao anatin'ny fiainantsika dia hoentintsika eo anatrehan'Andriamanitra daholo. Izy tsy ratsy tsy ratsy zany. Ohatra varim-bariana be anao fa paherezo aloha ilay namanao hoe tsy ratsy zany hoe. Tsy ratsy le hoe napetraka eo am-pelantanan'ny Tompo ny fiainako dia apetraka eo aminy ihany koa safidy. Fa le izy somary misy fetsifetsy ao anatin'le ao ambadika le izy io satria tsy safiditsika rehetrarehetra no apetrakatsika eo amin'ny Tompo. Raha lôjika mantsy dia zao hoe andro sakafo zany raha toany dia tokony hoe raha tena zay marina ny fiainako zany hoe am-pelantanan Jesosy dia Jesosy io tsaramaso sa voanjobory no ataotsika. Fa le izy any amin'le tsika zany tena olombelona fetsifetsy zay, any amin'le manahirana ny saitsika, any amin'le tiatsika hananana assurance. Le izy mantsy raha tsaramaso voanjobory azo antoka fa samy tsara zay mipotra eo ka tsisy isafidianana. Fa ny intelligent atsika dia zao, tsika tsy te hidofotra, tsy te hidofotra tsika dia antanintsika n'Andriamanitra hoe raha ny tena marina zany le fanontaniana tsy hoe any Akatso any Fianaratsoa fa hoe mba toroia aiza le tsy mampidofotra Andriamanitra, mba toroia hoe aiza le ho vitako hatramin'ny farany, aiza le tsy ampididoza so dia maty any tanin'olona any raha diso safidy eo, fa atoroia aiza le tsy mahafaty Andriamanitra. Zay ny dika le izy. Dia anatria mivady ihany koa ny olona manao an'izany. Za fa naheno olona mihitsy nasiany fifadikanana 3 andro tany Antsirabe mihitsy dia eto Antananarivo izy mipetraka amin'io fa lasa izy nitokana mifady hanina 3 andro tany Antsirabe anontanianan'Andriamanitra hoe ahoana iza no hovadiko Andriamanitra. Fa tapitra le fifadikanana tany Antsirabe tsy nisy valiny le izy. Ary rehefa nanambady izy dia olona tsy tao anatin'le resaka fifadikanana mihitsy no vadiny avy eo taona vitsivitsy tao ambadik'izay. Isika zany maha-olombelona antsika misy ketrika ohatran'izay. Na zanak'Andriamanitra ary ianao io piketrika enao. Anaty fotsika any misy an'izay tahotra hidofotra zay foana. Na le maha-olombelona foana manao an'izay. Tsy fanomezantsiny zany fa nazako ary mba ohatran'izay. Fa tsy fanomezantsiny zany. Fa eo amin'izay tsika manomboka mijery hoe Andriamanitra ve miditra. Andriamanitra ve miditra ao anatin'izay karazan-tsafidy zay. Andriamanitra ve mitarika atsika ao anatin'izay karazan-tsafidy zay. Andriamanitra ve mamaly atsika ao anatin'izay karazana safidy izay. Tsika zany tsy mijanona fotsiny amin'le hoe zay zany ka zany ao anatin'le izy, fa le ka rehetrarehetra mihitsy. Io zany resaka vady, ny resaka asa, resaka fianarana, zay rehetrarehetra safidy lehibebe ao anatin'ny fiainantsika ao dia anontaniantsika ny Tompo hoe ohatrany ahoana ny fandehany, dia ahoana ny mampatonga le izy, dia ahoana ny atateran'le izy. Dia ohatran'izao mivaly ilay izy raha lasenabavy ao anatin'ny fiainantsika io. Ndeha ho atsy asa, ndeha ho ary, hanao an'izao sa tsy hanao an'izao, inona no izy. Taloha ilay izy misy système ataon'ny zareo, misy natao hoe efoda, dia misy natao hoe orima sy tomima, ohatran'ny karazana kodi kely zay le izy dia atsipy. Antanio inona ny tenin'i Jehovah dia lasa tatatata any. Dia miteny eo le efoda hoe aza mandeha na mandehana,
ataovy zao na aza atao zao zany zao tiatsika mihitsy zany raha nisy an'izany commerce zany zao mandehabe rahalahy hoe varotra hoe foda sy ny orima sotomi mandana ny tany io hoay tiany olona zany tonga dia antaninan'iny fotsiny dia tsy hivaky loha mety be zany fa zao le izy tsy zay intsony fomba fiasan'Andriamanitra satria tamin'ny andron'ny Israely tena mipetraka mihitsy ny hoe anao an'izao zay dia anao an'izao zay dia anao an'izao fa ty amin'ny androntsika dia misy fomba firesahan'Andriamanitra sy fomba fiasan'Andriamanitra hafa sy vaovao indray rehefa manompo an'Andriamanitra tsika dia sendra safidy sy tody safidy zavatra marobe tahak'izany dia azo atao no manontany azo atao no miresaka tsika raha teo zanak'Andriamanitra dia azo atao no miresaka ozy aho hoe tsy diso ianao raha matahotra ny dovitra dia manontany an'Andriamanitra dia ahoana fandeha ilay izy fa zaho amin'izay mifandeha ilay izy rehefa tsy mahazo valiny isika ao anatin'ilay izy ao anatin'ilay toe-javatra nao tsika hiverina kely amin'ilay resaka teo hoe inona ny filière ho safidiako anao informatika sa anao gestion anao matematika sa anao fizika anao an'izao sa anao an'izao dia nitsotra indrindra ao anatin'ilay izy dia zao safidio zay tianao fa mahafinaritra anao safidina rehefa tsy hainao ataovy pilofasy ozy izy ilay olona anankiray izay nametraka zavatra olona expert na automobile dia ny anontanian'ny olona matetika ozy izy dia hoe iza ny tokony ho safidiako amin'reto dia ozy izy ilay olona namaly hoe ny meilleur moyen alala safidy tianao dia manaova pilofasy fa rehefa manao pilofasy ianao tsy maintsy zay tianao safidianao ohatra zany ozy ilay olona iza safidiako tamin'izany fotoan'izany zany Clios 206 no mipetraka manaova pilofasy atsipazo iny dia apetrao zany hoe raha ty dia 206 raha ty dia Clio fa raha mitotony eo iny ka le tsy tianao dia ozy ianao aloha verina aloha le aloha verina tsipy loha le izy fa tsy izy le voalohany tsy izy le voalohany raha verinao faharoa iny ka mbola le tsy tianao ihany 1 2 3 3 no izy ao dia ohatran'izay mihitsy le safiditsika ihany koa safidio zay tianao safidio zay mety aminao dia zay safidinao eo zavatra tiako zaraina aminao anatina tontolo fanompoana an'Andriamanitra aza matahotra ny ho avy aza matahotra ny ho avy raha te hiaraka amin'Andriamanitra ka tsy tianao hisy tomika fiainanao rasoloha vetivety raha te hanana fiainana tsy misy tomika ianao fa mahafinaritra be dia aza miaraka amin'i Jesosy zay raha le fiainana tonga dia milamina be misosa be ny tediavinao hoe izay safidy tsara rehetrarehetra safidiako tena le mety rehetrarehetra tena tiako hoe tena zay ataoko rehetra mahomby aza miaraka amin'i Jesosy aza manompo azy fa ny anazy rehefa manompo azy dia izy mahita zavatra foana ao anatin'iny na isafidiny ianao rehefa hividy motora laza ny tanina ny tompo fa vidio fotsiny le izy dia manekeny fitondrany mangala mécanicien aloha na izany tsy zany dia teneno le mécanicien mba jereo izy mety amin'ireo dia safidio arak'izay tenen'le mécanicien fa nytiantsika mantsy ny arak'izay safidy zay dia zao hoe eto le moto tarito amiko Jesosy izany mety izany tsy hanary any an-dalana ny tosy amin'ny siviral aminaran'i Jesosy izy ato io atoro fanamasina ao io tsara fa ferana amin'ny tompo tsy izay mihitsy fa mety le asainy safidinao mihitsy no manary anao ary tsy hanitosy ianao ny ariny fa ny anjamy manala any antetezany be kiraro tsy mety tsony izy mihetsika eo amin'izay ianao hivavaka hoe ory Jesosy efa nentina mbavaka ve le izy mbola zao ihany ny fandeha fa maninona manao sangratsy ohatran'izany amin'ity fiainana efa manahirana sarotra ity fa nen'Andriamanitra tsy araky ny fisainantsika ny fisainany itsika mitady zay mampilamina ny lalantsika itsika mitady zay azona fiainana misosa tsara fa Andriamanitra kosa mitady zay apatateraka ny sitrapony amenna ka ny azy ny sitrapony mety tateraka ao amin'le milamina tsara fa mety tateraka ao anatin'le mikorotana fa eo anatrehan'le izy amin'izay zay ny mampatonga amin'ny resaka aminao hoe io na inona safiditsika le resaka vady aloha tsy miteny aminao mihitsy hoe safidio zay mety aminao ay osy pastera hoe sy ninino rehefa samy idiran-doza ihany aloha tonga dia mba atao an'tony mba azo
mba mampahery tonina dia mahazo problema ary le bebe posy zany tiako lazay fa samy ohatr'izay ihany fandeha ny olona amin'ny Kristy any resaka vady zany tokony tsapany anatin'ny fanahy amenna hoe tiany natao ho an'ny vehivavy tokony fantatra izy ampitarika anao zany vady zany inge mpitarika ara-panahy ianareo vehivavy manekeny vadinareo tahaka ny anekeny fiangonana ny Kristy dia saintsainy fotsiny hoe raha kofoboay mialatsiny amin'ilay fomba fiteny fa tonga dia ataoko mahitsy mihitsy raha kofoboay tsy aninina no lasa vadinao dia hoentiny io ny tsy aninina ianao ary ianao tsy maintsy manaiky an'io satria raha vehivavy manekeny vadinareo tahaka ny anekena ny tompo amin'ny zavatra rehetra dia zay zany ny safidinao anatin'ilay izy ianao mila mijery iza le olona hitarika ako amin'ny sitrapon'Andriamanitra iza le mpitarika iza le lohako dia tahak'izay ihany koa any lehilahy rehefa mijery vehivavy iza lay hanoana satria ny vehivavy dia vadi-panoana ny vehivavy dia napetraka ozy ny tenin'Andriamanitra hoe atao heva ny anaran'io anaboarako satria tsy tsara raha irery raha lehilahy anambarako vady sahaza ho azy ny atao hoe vady sahaza amin'ny teny hebreo dia mpanampy tandrify helper dia raha eritrerety tsara hoe raha olona tsy fantatra hoe ohatry ny ahoana ihany koa ny alain'ny rahalahy zay mahafinaritra azy zay metimety amin'ny fotsiny tonga amin'izay ny olona tonga amin'izay ny zavatra sarotra tsy mety manampy izy da tsy simba ny hoako ny hoako tsy simbaiko amin'ny zavatra anao eo zany maty ny moto anao ariako daoda ary ianao ny te hitondra tiako anakany taksia ianao nitady raharaha atao anatin'izay fa vady natao ho mpanohana ho an'ny vehivavy ho an'ny lehilahy moa zany mpanohana ary ho an'ny vehivavy kosa ho mpitarika zay le izy fa ny ankoatran'izay libretsika amin'ny safiditsika rehefa libretsika hoeto ambavaka mitarika ny tompo ok manaraka amin'iny rehefa tsy mitarika ny tompo safidio zay tianao safidio zay mety aminao fa ao anatin'ny safidinao amin'izay ao anatin'ny safidinao misy sitrapon'Andriamanitra amin'izay asehony ao ampovoany ao rehefa iseho amin'izay izy ao anatin'le lalanao dia miseho amin'izay izy ty amboariko amin'izay eo Andriamanitra io nge mila mipetraka ao anatin'ny fotsika sy ny saitsika tsika mantsy limité ny saina amin'ny maha-olombelona dia ny limitation ny fetra ny saitsika amin'ny maha-olombelona dia ohatra zany zao hoe mandeha gauche dia gauche hatramin'ny farany fa ny an'Andriamanitra ianao ao anatin'ilay gauche io ahitany lalana tsy ampoizinao ato amin'ity lalana ity ianao zany mieritreritra hoe efa tafiditra ianao zany ao anatin'le filière any ihany ny resantsika zany za zany efa nanao an'izao tata sy neny efa nikarakara zao sisy ty efa namidy ty efa findra tsy ho matsara tafapetraka amin'ny fianaratsoa ohatra petraka ianao amin'ny fianaratsoa mandeha ny lalanao any amin'le gauche zany tampotampoka eo mahita lalakely tampoko zany ny tompo misy lalapoza sokafa ny moramora zany tapitra treto ianao zany mba efa nanao côte boritra hoe miangeto any 5e année fakahita fa Andriamanitra amin'ny 2e année tsisy boritra azonao tsisy ninina atondray ny lalanao izy fa tapitra le eto atondray ny lalako soritako anao dia eo amin'izay ianao io le tsy tiatsika amin'izay hoe tokony mba tena mba vita nge le izy hatramin'ny farany mba tokony ho izy mba tokony lamina nge le safidy nge tokony ohatran'izao tsy midika mihitsy zany hoe raha Andriamanitra ny nanoro dia ho vita hatramin'ny farany ny lalana iny ny lalan'Andriamanitra dia tsy mitovy amin'ny antsika ny trajet ny tanjontsika mipetraka dia hoe iry fa ny tanjon'Andriamanitra zavatra hafa mihitsy voaka ny tany Egypte na le lalana andehanana ary ho any amin'ny tany Kanana tsy mitovy mihitsy amin'ny fisainantsika ny antsika tsina vao mipetraka dia hoe ho any Kanana hony adra isitantsika lalana ato dia makato dia ato tsy feno ohatr'izao dia ato tokony ohatr'izao fa ny Andriamanitra tsy say midina ato aloha lalana tokony ho vita tapabolana 4 taona nasainy hodikodina tao zay le sitrapon'Andriamanitra izay tsy azontsika hidifino fa zay ny mahatonga ny fiainantsika atolotra ary ekena ny fitondran'Andriamanitra na dia tsy takatritsika ary amen ka misafidy ianao dia avelanao Andriamanitra anao zay tiany rehefa aveo amen na misy fotoana ary manahirana dia taterao foana ny sitraponao inona ny planinao inona ny fanjakanao zany eo amin'ny fanjakanao
ka na mahavita nyity trazeako ty na tsy mahavita tsy manina ozy Paul ndre mandeha ny resaka sy ny tantara sy nampianatra tsy haiko na tany bokin'ny Romana izy ny resaka aniny hoe isika ozy izy na velontsika na maty dia an'ny tompo foana ihany jerenao tsisy rarahin'ny Paul mihitsy velontsika tsara zany an'ny tompontsika matytsika tsisy olona an'izany an'ny tompontsika dia ohatran'izay ihany koa atsika ny safidy alay lalana izay eritreretintsika tsika foana io fa tsy Andriamanitra tsisy ratsy zany ny azy tsara daholo ny safidy alle lalana izay eritreretintsika fa tsara isika tanteraka lay eritreritrao lay nofinofinao lay fanirianao mividy an'lay tany voavidy le tany tafatsangana ny trano alleloia notokanana mafinaritra tokoa le quartier saotra an' Jesosy tena nomen'ny tompo ty fa amin'Andriamanitra fomba fijerinao fotsiny zay fa nahary misy sitrapoko foana ao anatin'izay misy tiako tanterahana foana ao anatin'izay ary manana ny lalako foana ao anatin'izay zavatra izay zany androany ny tiako zaraina aminao dia zao tsotra be aza matahotra ny fiarahana amin'Andriamanitra aza matahotra ozy ny tenin'Andriamanitra milaza hoe ianao ngely lalana hitondrako anao misy fotoana mamakivaky rano fa zao tsy hanafotra anao ny rano misy fotoana amakivaky ny afo jereo tsara le olombelona mitady chemin tranquille mitady lalana misosa tsara hoe rehefa miaraka amin'ny Jesosy misy lalana zay nomaniny ka ile lalana nomaniny ho anao aizy any anaty afo ka ile lalana nomaniny anao aizy any anaty rano fa ao anatin'ireo zavatra rehetrarehetra ireo ny afo tsy amay anao ny lalana nomanin'Andriamanitra ho Sadraka sy Mesaka ary Abednego any anaty laforo tena azo antoka mihitsy fa mba mipetraka amin'ny fanontaniana ao anatin'izany dia tsisy lalana hafa mihitsy moa izy ity zany Andriamanitra dia tena hoe laforo zany laforo zany ny fahalalana azy fanaovana gâteau fangazay gâteau Andriamanitra ohatran'ny cake ve mipozin-drala Sadraka dia raha Mesaka zany ohatran'inona ohatran'ny mille-feuille no dia ampidirinao anaty laforo fa ny lalan'Andriamanitra zay ny afatritsika amin'ity androandroany ity tsy arak'izay eritreretintsika ka safidy izay safidinao rehefa tsy miteny Andriamanitra dia aza matahotra ny itikiso fa rehefa ny Kristy ny fiainanao dia ho amin'ny fiainana foana iny na ahoana iny na ahoana amenna ho amin'ny fiainana avy amin'ny fiainana ho amin'ny fiainana rehefa ny Kristy ny fiainanao za matsiaro mihitsy ny tantara anankiray izay ao anatin'ny Baiboly ao tantaran'i Davida satria tsika miresaka safidy misy fotoana ianao mety diso safidy sa tsy zany sany aniza marina foana ny safidiny dia averiko eto le diso safidy mbola fomba fijerinao foana azonao ianao no miteny diso safidy ianao no miteny diso safidy fa tsy mafoana ny planin'Andriamanitra iny nomboka azonao hoe zany zavatra zany Andriamanitra zany na isafidy gauche ianao na safidy droite hita foana ny itondrananao ny am'izay tiany itiavana azy zay le fandehany nomboka azonao na safidy gauche ianao nititsika zany tonga dia hoe mazava zavao aminay Andriamanitra ny lalana fa ny an'Andriamanitra na isafidinina ianao na safidinina mahita lalana izy ao anatin'le izy ny ohatra omeko anao anatin'le izy dia tantaran'i Davida ny tantaran'i Davida tsy ataontsika lavabe satria efa naharitraritra ihany tsika mifampizara ny tantaran'i Davida fantatsika tsara hoe tao anatin'ny vanim-potoana anankiray tao anatin'ny fiainan'i Davida nanao safidy diso mauvais choix inona ny safidy diso nataon'i Davida rehefa saika maty Davida tamin'izay fotoana izay tsy haiko moa na ohatrany ahoana le endrika fahafatesany niakatra ve ny tension teny ampandehanana sovaly teny sananinona fa nenjery izy zany ampitanganana sovaly teo dia eo amin'izy miady iny nenjery izy dia rehefa nenjery izy koropaka daholo miaramila ny Israely dia natahotra hoe tena lavo ny mpanjaka inona ny problema fa ahoana ny fitrangany dia ozy izy ny Israely ny resaka taminy hoe manomboko izao ianao tsy mahazo miaraka miady aminay tsony fa andreo dia ho foananao ny fanantenan'ny Israely dia nijanona tsy niady tsony Davida
rehefa nijanona tsy niadsony Davida dia nitoetra andapy izy a rehefa nitoetra andapy izy a dia ao anatin'ny lapa misy fontaine dia nisy vehivavy mandro ampovoan-tokotany tsy fantatro hoe fa maninona aza antanina hoe fa nahoana fa maninona ny ampovoan-tokotany ny dosy ary tsy misy rideau fa zay loha le tantara dia rehefa zay mifandeny dia fantatsika nytony hoe nijangajanga tamin'ny Batseba Davida rehefa nijangajanga tamin'ny Batseba Davida dia nifaizon'Andriamanitra izy ka bevoka Batseba ary dia maty ny zazakely rehefa maty ny zazakely dia niteraka indray Davida sy Batseba avy eo ary Solomona no zanaka nateraka rehefa teraka Solomona dia Solomona no nisafidian'Andriamanitra ho mpanjaka eo tsika zany manomboka mandinika hoe fa maninona Andriamanitra no tsy nisafidy ny zanaka izay andova amreto vady efa nisy 5 ngamby izy zay ny Davida teo aloha fa Batseba efa fanineniny fa maninona Andriamanitra any amin'ilay zanaka ny fijangajangana no nisafidy zany questionnement be rehefa apetraka ao mifantaniana amin'olona izay tsy afaka mamaly an'ilay izy dia lala zany anaka ozy izy Andriamanitra rery mahalala tika zay aza lefa lavitra ny fisainana fa anaso ny tompo zany fa tsy diratsika so dia manararoatra eo ianao anaka hoe za koa mandeha ivila ny lalako fa aikay ohatran'izany ny fandehany dia rehefa nandeha le tantara dia ianao no mandinika ao anatin'ilay izy hoe fa maninona tokoa ary Andriamanitra ve zany avy amin'Andriamanitra ve zany fitsangajangany Davida avy amin'Andriamanitra ve zany Andriamanitra ve mipermettre ary mety Andriamanitra mihitsy zany nikarakarana izy hoe ataoko miakatra ny tensiony dia avelako Batseba andro atokotany nefa tsy tokony androna mihitsy eo dia tsy ataoko tapaka ny jirama amin'izay izy mandro fa raha vao tapaka ny jirama ninona andro moa izy afaka mieritreritra zavatra be dia be ohatran'izany tsika fa mifandehany dia zao le niteneniko anao teo na isafidy gauche ianao na isafidy droite ianao dia Andriamanitra manana ny planiny zay tsy maintsy ho tanteraka ao anatin'ilay izy tsy maintsy tanteraka raha tsy nijangajanga Davida dia Solomona dia tsy maintsy teraka tamin'ny fomba hafa fa satria efa nitranga ilay zavatra dia ao indray Andriamanitra no micrée chemin zay le teneniko anao hoe ianao misafidy ho ato ity lalambe hitanao Andriamanitra mahita lalam-pozy hitondrany anao any amin'ny sitrapony sy any amin'ny lalana osy Jona za dia tsy ho any Ninive zany fa za dia ndeha ho any Tarsisy rehefa mpitovianao ny teny hoe Tarsisy sy Ninive tsisy hitovizana ny ray ary le izy mantsy raha mba hoe Ninivina le any Jona hoe Andriamanitra nany makany Ninive dia osy Jona ohatrany tieniko Niniviny eniko dia lasa nakany Ninive fa le izy tena tsisy hitovizana mihitsy hoe ndany ianao makany Ninive dia osy Jona hoe za ho any Tarsisy tsisy hitovizana le izy fa jereo tsara ny moyen an'Andriamanitra fa le lalana zay safidiany Jona ho any Tarsisy nahitana Andriamanitra ary nanirahany trondro vaventy sy nanirahany onjany rano sy rivotra be na nietsiketsika an'io sambo io ary na dia tsara fotaky ninona ary lay mpanamory sambo ka nieritreritra mbola hoe alao ihany aloha ezana zay ampilamina nyity rano te fa tsy nentiny lamina ny rano zay Jona tsy pazo afa zany mahatonga an'io dia natsipy Jona dia nitatazana le hazan-drano izy ary niafatra Andriamanitra tamin'ny hazan-drano dia zao tsy ately tsy hohanina izy rehefa miditra ao am-bavandrangahy izy tsy tsakotsakoana zay tonga dia atao telo moka so dia hoe hohanina dia tsakotsakoana miady tsika raha vao tsakotsakoanao Jona fa atao telo moka izy rehefa atao telo moka izy dia tsy hoe anina reo dia samy any tsy fantatro any fa hoentina Ninive izy dia ao Ninive izy avoaka amin'izay azonao ve le lalan'Andriamanitra sy le fihevitr'Andriamanitra tsika zany fitaovana fotsiny anatrehan'Andriamanitra aza mampiasa saina be aza matahotra ny amin'ny fiainanao ozy ny tenin'Andriamanitra milaza zany tatana anao amin'ny tanana kavana amin'ny fahamarinako na entiko mamakivaky ny rano ary ianao tsy manafitra anao ny rano malgré no mety ho safidy diso tsika Andriamanitra manana planina ao anatin'izany fa izy amintsika tsy mbola nanao safidy diso zafa nanao safidy diso zafa nanao lalana diso izy amintsika nanao zavatra izy amintsika tsy mbola nanenina tamin'ny zavatra zay nataontsika takizay ihany tsy nakaty takizay ihany tsy nanao an'izao takizay ihany tsy nandeha lehibe sady
takizay mba le coopérative tariny naleako. Raha le coopérative tary zao naleako mba niaraka nihinana lasopy tamin'ny rahalasy anabavy. Za mantsy nataonay tany Tomasina fa tsy maninona aloha mampitantara an'izany. Fa ry zareo taraiky be efa nikatona ampivarotra lasopy. Dia tsy maintsy vary no hohanina. Zany zao misy safiditsika fa Andriamanitra manana lalana foana. Ary ny planina sy ny antony sy ny zavatra izay fampizaraiko aminao androany dia zao mitoera amin'ny fiadanana foana. Aza mety ianao mosaviny ny safidinao. Fa na hoaiza safidinao tsy midiko izany atao fatany tsy chef zay izany. Le fahasoany. Dia sasany le manao an'ilay victime ianao moa no Andriamanitra. Tsy maintsy zay izany. Zay olombelona ko inona moa no azonay atao eo anatrehan'izany. Joba nanao an'izay victime zay. Fa le fandelisy le toepo entina miatrika an'ilay izy dia zao Jesosy ao. Misy safidy miatrika eo laoko fa zao zay safidy an'ity fa zao. Zay planinao dia ekeko foana. Le lalana trasenao ekeko foana. Sangy ianao ny antom-pisiko e. Ianao ny antom-pahavelomako e. Raha vitako hatramin'ny farany ity safidiko ity dia raha ho anao. Eo ampovoany eo misy votsitra satria misy lalanao hafa tianao alehako indray. Ok Jesosy vidy fiara zay tompo. Raha tsara safidy zay. Raha mety le anina ka tena matsara. Nazo aleluana entana. Halleluja misaotra Jesosy. Raha diso le safidy ka nazo an'le inona moa? Dia mody tsy mahay eo. Nazo an'le taolana ozy ny anabavy atsy. Nazo an'le taolana. Andriamanitra ny manana planina ny anatin'ny taolany. Ianao ny mieritreritra hoe taolany ity. Ianao mieritreritra hoe tena mpamitaka. Tena tsy voalahara, tsy matahotra an'Andriamanitra. Dia manao karazana teny anareo nireo alefa anay nireo hoany gentlisy zany raha lasinabavy. Ny antsika na ny alena ny retour ampelantanan'Andriamanitra daholo. Amen. Na alena retour ampelantanan'Andriamanitra na hatramin'ny lalam-poza eo ampelantanan'Andriamanitra. Na ahoana na misy lalana mahatonga ny tenin'Andriamanitra milaza hoe efa nitondra anay tamin'ny fandrika ianao. Le lalaka le atsika mihitsy nge misy fotoana misy any anatin'ny fandrika. Ozy izy Davida nyresaka hoe na dia mamakivaky ny loasa maninona ozy? Aliko ny fahafatesany dika an'izay le chemin. Le lalaka andehanana indraindray aiza. Tena loasa aliko ny fahafatesana. Fa ahoana ozy izy ny tenin'i Davida? Tsy atahotra ny loza. Zany ny olona tena mametraka ny fiainana eo anatrehan'Andriamanitra. Tsy olana aminy io na aliko ny fahafatesana ary lay lalana. Zay mety tena izy mihitsy ny safidy. Zay mety ny vadiny ihany koa ny safidy. Mety amin'ny voalohany aloha amin'ny maha-olombelona fa ianao fa teny mbola so ihany. Za fa ny teny tsy izy hoany ianao mbola io ihany le matimaty le koleran'le izy teo fotsiny. Zao ireo tia nanjoa an'le izy. Zavatra ohatran'izao. Ao anaty safiditsika rehetrarehetra. Rehefa ny Kristy ny fiainanao misy tanan'Andriamanitra foanao. Le safiditsika mety tena efara amin'ny zavatra tsy izy mihitsy. Mety lasa tranona koa le tôbila rehefa aveo. Tena. Fa ao anatin'iny misy planin'Andriamanitra foana. Fa io tsy arak'izay eritreretinao zany. Fa nitsotra indrindra fiarahana amin'ny tompo dia tia ny fiainako Jesosy. Aoko tanteraka amiko araka ny sitraponao. Io safidiko tompo. Fantatro fa na inona na hoaiza na hoaiza. Ozy ilay tenin'Andriamanitra zay milaza. Ianao na ho any amin'ny akaviana, ho any amin'ny akavanana. Misy teny foana ilaza. Tia lalana kaisory. Manana lalana foana izy. Tsy arak'izay saitsaitsika. Tsy voatery asoatsika araka ny fomba fijerintsika ihany koa. Fa mahasoa ny fiangonana io. Misy planiny ao anatiny io. Misy drafitrany ao anatiny io. Misy fieviny foana ao anatiny io. Ka ny afatra ho antsika amin'ity andro anio ity. Miaraka amin'ny Jesosy ianao avelao izy nitondra ny fiainanao. Ataova safidy rehefa sendra safidy ianao. Aza miandro foana hoe inona ny topy. Meo famantarany ny an-danitra. Ataova miteny an'izao ianina. Raha tena za marina le izy. Raha ohatra ka zay sitraponao dia ohatra an'izao. Ohatra zany mantsy nitatsika ao anatin'ny Baiboly dia mba te ahita an'izany koa tsika. Ozy dia hoana hoe raha ohatra ka ohatra an'izao dia mba ohatra an'izao ihany koa zany. Dia meo famantarana faharoa indray dia ohatra an'izao. Dia avy koa tsika menakavy.
mba mangataka famantarana koa avy amin'Andriamanitra. Ny tena problema nge dia zao hoe rehefa manontany famantarana ianao dia ataon'le izy. Toy ny ampifaharoandray mitovy ale pilofo asy teo ihany. Tsika olombelona nge olona manahirana. Olona manahirana ampifaharoandray pour assurance. Dia mahazo faharoatsika dia ampifahatelo farany. Dia ozy izy le raha lazay noho ny tonga le fahatelo tsy tapa-kevitra ihany izy noho ny tonga ny fahatelo. Efa hitandao le famantarana nangatahany tamin'ny tompo a. Fa vita le izy nienahena tany ihany izy. Nienahena tany, niodikodina tany ihany izy. Zay tsika olombelona. Rehefa miaraka amin'i Jesosy apetraka fotsiny eo tompo. Tao fisetina. Mandeha lalambe tsika, mandeha goudron tsika, goudron zany. Mandeha lalakely tsika, lalakely zany. Mandeha secondaire tsika, secondaire indray zany. Misaotra anao amin'ny zavatra rehetra, makasitraka anao. Dia misaotra ny tompo noho amin'ny asany tao anatin'ny rahalahy izay mahatsapa hoe na dia mijaikojaiko ary ozy le rahalahy anankiray ny tantara hoe mandeha olo le sofera dia ohatran'izao mihitsy mipôzy ngara iny mitondra izy alefa ny aloha ny pneu anankiray miditra lavaka io zany alefa ny pneu iray aloha dia lasa izy mitsapa tafidina le pneu iray alefa ny ray manaraka eritrereto hoe le lalana 530 kilometatra hiditra anaty lavaka ianao dia alefa ny pneu iray aloha dia alefa faharoa rehefa avy eo normalainy raha misivy alina vao tonga fa tena ao anatin'izany zavatra rehetrarehetra zany Andriamanitra no mitondra fiainantsika même dans les mauvais choix fa zao aloha sikotsindrom-peo farany tsy mitompo foana ny lazaina fa tomponantoka ny amin'ny safidinao ianao no safidy an'io Davida no safidy ny jangajanga dia nipeye ny vidiny izy an'ilay fahotana jereo anany anaty safidy pahotana ary Andriamanitra tsy maintsy matateraka amin'ny planiny foana fahotana ngeny nandavany Jona ny lalan'Andriamanitra fa izy natateraka amin'ny planiny fa Jona ny vidy an'ilay safidy pahotana izay nataony zany le fiarana amin'ny tompo fa tsy hoe izay safidy rehetra dia mety foana zany kosafidioranga ataovy le izy ataovy fa tsy maninona zany fa zay ampaherezana antsika ao anatin'ny fiainantsika mba tena hipetraka marina tsy anahy tsy tebiteby tsy ketrika mandrakariva mba tsy olona mpiketrika mandrakarivantsika amen fa mela ny tompo hitondra antsika amin'izay itiavany antsika sy sitrapony rehetra taontsika hitsangana hivavaka amin'izao fotoana izao dia hiresaka amin'ny tompo hanolotra ny fiainantsika indray ao am-pelantanan'Andriamanitra ao anatin'izay mety ho faiblesse-tsika ao anatin'izay mety ho arerahantsika ao anatin'izay mety ho tsy fataterantsika izy no mbola miasa ary izy no matateraka sitrapony foana dia samy miresaka amin'ny tompo amin'ity andron'io ity raha maniry arivavaka aminay ianao dia isaky ny alahady amin'ny 7 ora hatramin'ny 12 ora latsaka fahefany sy ny alarobia amin'ny 12 ora hatramin'ny 2 ora latsaka fahefany ny fotoana eny Antsahamanitra fiakarana tahaka ny ho any an-tanina reniny trano mangabe amin'ny ankavia tongava soa daholo